hitondra isika amin'ny tsy maraina ity zany ny vaovao manodidina ny orarahan'ny Rado Rabarlala avy ao anivon'ny Air Madagasikara. Io ny rarahan'ny Air Madagasikara amin'ny ankapobeny teny raray eto amin'ny firenena mihitsy. Ny tiako apetraka aloha aty am-Piandohany ity fandaharantsika ity mby nitsoahana Evson de ny hoe tsy mitsahatra ny mandrehatra afo ity fitondram-panjakana ity ary tena lasa spesialiteany zany raha misy zavatra manavanana nyty fitondram-panjakana ity de ny fampirehetana afo zao zany zao de ho andrasantsika fa mino akombintsoana Evson fa rehefa zavatra mitranga izao ka hoe mbola te anavitena io fitondram-panjakana io de tsy maintsy ho herira jonary mampianina indray no hiditra antsehatra amono afo eo raha izao zavatra mitranga izao okapetratsika aloha izao famaritana izao domaine de définition ngamba no ilazantsika azy aty am-Piandohana okapetratsika aloha izao famaritana izao aty am-Piandohana mariatsika Mbintso Ranevson fa ny filohan'ny République de mitondra ny anjara andraikitry ny chef suprême des armées izany hoe ny filohan'ny République ny filoha faratampony ny folo alinda ny filohan'ny République ihany koa Mbintso Ranevson no filoha faratampony ny magistrature na ny mpitsara zany hoe na io rafitry ny fitandrona ny filaminana izay ampiasaina ho fitaovana famoretana sy fampiororona eo amin'ny lafiny politika amin'izao fotoana izao io na io rafi-pitsarana izay tadiavana atao instrument fitaovana raha politika na hoe fitaovana anaovana herim-pamoretana ihany koa nanaovana raha matahora de samy herira jonary mampianina ny lehibe mahavita sy afaka tokony mifehany zany ny zavatra eno ary ny vaovaon'ny fandimy sy ny vezivezy de ny hoe efa baiko avy any amin'ny ministera ny fitaterana aloha miaraka tamin'ny filohan'ny flankevim-pitantanan'ny Air Madagasikara no nisamborana an'Andriamatoa Rado Rabarlala zay convocation no nomena azy tany am-Piandohana ary nivakiny ny avocat ny Bantsilana mpisolo vava Bantsilana hoe tsy nisy mandady aminay tsy nisy mandady arefa nandeha saika hanatitra convocation le tany filaminana nomena baiko hoe sambory avy hatrany de tonga de hoeto any amin'ny police économique ny fampiasana zany an'izay rafitry ny tany filaminana izay zay eo ambany fifehezan'Andriamatoa herira jonary mampianina satria tadidio tsara fa manana le antsona amin'ny teny veny subordination hiérarchique na io fitsarana mpanao famitorana ny fampanoavana zany na io officier de police judiciaire zany hoe ny avy eo anivony brigade criminelle na ny avy eo anivony police économique ihany koa efa avy amin'ny fitondram-panjakana zany zay baiko ny samborana nyty olona ity zay tsy manaraka ny lalàna manan-kery amin'izao fotoana izao ny nahatonga raha ny loharano-baovao re avy eo anivony mpitsara sasany eo hatramin'ny omaly teo anivony tribunal teo de ny hoe fa maninona tsy mety mandeha le déferment na emitra ny ampitsony indray satria mifandrirotra ny samy mpitsara tsy te hanaraka an'le baiko n'lay mpitondra hoe ataovy mandat de dépôt avy hatrany na hoe tonga de gadrao zay zany ny baiko midina mbola re ihany zany araka ny loharano-baovao samihafa hoe misy baiko midina ihany avy any ambony any niteraka an'izay ambaratsika hoe fanatanterahana ordre zany zay lanatsiny amin'ny teny vahiny hoe scélérat ngambany zany zavatra tokony hoe mamoehatra zany tsy tokony ho azo ekena mbola eo ambany fiahiny filohan'ny République sa ministera ny fitsarana tompon'ilay subordination hiérarchique ny parkena ny fampanoavana izay izany hoe nytitsika apetraka ty am-Piandohana de ny hoe ilay filohan'ny République de manana fahefana tsara ampiato amono an'izao afina rehetry ny mpiara-miasa amin'izao ka raha ohatra izy tsy mandray an'le fanapahakevitra ka hitatra izay afo izay ary zavatra maro no fiatraikan'izay de efa ny filohan'ny République ihany koa zany azo raitsina tanteraka ho mpitsokombakomba na complice an'izao zavatra mitranga izao zavatra misy Mbintso Ranevson mbola tsy hiditra tena amin'le votoatiny rahatsika fa tranga zany hoe manodidina ny oraraha io ny zavatra misy ange Mbintso Ranevson de izao hoe raha andrehetra mahita fa tsy ampy tokoa ary mba tsy ilazana hoe tsisy ny fepetra izay raisy ny fitondram-panjakana tena hamahana ny olana eto amin'ity firenena ity no resantsika omaly
ny indicateur macroéconomique samihafa izay maizina tanteraka amin'izao fotoana izao. No resantsika omaly ny toedrara zay abikaikaiky eo amin'ny resaka fiakarany viditsolika amin'izao fotoana izao hatramin'ny omaly dia fa nampafantatra sahady ny Union des coopératives des transports urbains na ny CTU fivondrona ny coopérativa fitaterana eto andrenivohitra fa hivory andinika no mety ho fampiakarana ny sarandalana amin'ny taxi be zany vokatry izay fiakarany viditsolika izay zany rehetrarehetra izany zany mbola ampiny le fitondram-panjakana indray an'ity olana amin'ny resaka syndicat satria tsy voahevitra rehefa napakevitra fa entiny hoe tsika ny tompon'ny fahefana dia andao tonga dia ampidirina ponja faizana mihitsy amin'izay mangina ny ambiny zay le tiana natao tao anatin'le zay le tiana napoitra izay natao eo anivony Air Madagascar io zay rehetrarehetra izay zany tena hafa hitanao mihitsy zay nanazavako azy omaly hoe cocktail explosif dia zao ary miampy amin'izay amin'ity andro androany ity hatramin'ny omaly zany fa androany izy mbola mafy dia tsy inona mbenitsorana efson fa maneho firaisan-kina ary manatevin-daharana ny mpiasan'ny Air Madagascar manohitra ny trangan-javatra tsy rariny io ny vondrona syndicale samihafa misy eto amin'ny firenena amaky fanambarana maromaro moa tsika rehefa avy eo ny syndicat des grands corps ny syndicat ny intersyndical ny JIRAMA ny syndicat ny mpiasan'ny commune ny Antananarivo renivohitra ny syndicat ny domaine mazava ho azy ny syndicat ny Air Madagascar ny syndicat samihafa tahaka ny hoe FISEMA re SECRIMA zay na tiana na tsy tiany manana ny tanjany eo amin'izay lafiny etsika sosialy zay ary mbola nanampy an'izany ihany koa omaly ny syndicat ny mpiasam-panjakana ao anatin'ny F3M dia nanasony ihany koa ny fanambarana milaza hoe miray ina tanteraka ary manohitra n'izao fanaparam-pahefana ataon'ny fitondram-panjakana izo zany hoe tiatsika ambara ao anatin'izay mbinitsorana efson dia ireo rafy mpiarahamonina amin'ny sehatry ny asa mahavita miparalise an'ilay administration io sangisangininy fanjakana amin'izao fotoana izao io vokatry ny fanapa-kevitra tsy ampiheverana anankiray satria ny hevitra Andriamatoa Henri Rabarinjaka izay tena tsy tohinina moa zany fa tena lehibe tsy sotra azy rôle superman zany rehetra zany asokajina azy daholo hoe j'y suis j'y reste ozy za tsy hiala ozy ary tena tsy hiala eo mihitsiny dia ny tiana tenenina ao anatin'izay mbinitsorana efson dia ohatran'izao hoe noho le olona anankiray fanapa-kevitra tsy ampiheverana izay natao dia hoe raha ampidirina ponjy eo dia tapaka ny lohany dia mipetraka ny hafa fa tsy azony ny mpitondra an-tsaina mihitsy hoe raha ampidirina ponjy io olona anankiray io dia vao mainka ampitatra zavatra maro satria no heverina zany fa azo ampanginina moramora ireo syndicat hafa rehetra ka hoe anakombombava eo anatrehany zay tranga ataony ny fitondram-panjakana hitanao hoe miaro fanapara-pahefana izany zao miassume miantsoroka tanteraka ny fanapahan-kevitra izay noraisiny ary miantsoroka ny fiatraikany na ny conséquence n'izay fanapahan-kevitra noraisina izay ny fitondram-panjakana fa irehatra io afy io ary jereo tsara ngely manifestation de solidarité spontanée nataony vondrona syndicale isan-karazany tao arinany zay antsotsay natao amin'Andriamatoa Rado Rabarilala izay satria ampipody izy toerana kely hoe antsika tsy manaiky an'izany fa nahoantsika nanaiky ny fikitikitiana ny tombontsoa atsika ato anatin'ity iza moa zany iza moa Rabarilala izany iza moa zany Rado Rabarilala izany dia andeha atao hoe iseho tsy ho azo fehezina eto zay tsy mila miala zany hoy Henri Rabarinjaka za tsy mila miala zany ka dia zao aleo izy ny gadraina ary zay indray ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ny tantara ho dia miverina ary efa nitenany zany tsika mbinitsoana efson teto omaly fa tamin'ny heritaona takan'izao mihitsiny nampidirana ponja ny mpanao gazety namana dia efa nirehatra ny hafa kely foana
ary natsapany madanger an'izay zava-nisay andre matoa Erajonary Mampianina ny azakazaka namono hafa amin'izao fotoana izao ihany koa tsika moary de teteny mihitsy ampidiro amponja ary mialatsiny amin'ny namana radorabarilala fa tsy hoe kory hoe le fitiavana azy te hiditra amponja no zava-dehibe fa te hiteny hoe mbola tsy andray lesona ihany ve le fitondram-panjakana ka mbola andeha asahatra any amin'izany ordre mandeha eo anivon'ny fitsarana ankehitriny zany ataovy am'de mihitsiny ampidiro amponja mihitsy io pilote io nohony zany etsika syndikala nataony zany aleo ange anao eo hitantsika azy fa tsy adala daholo reo syndika samihafa ireo fa efa zao ny situation de mbola mamelona afo manangana afo andorony tenany ihany ilay fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao magaga le toetra raha ary magaga mihitsy hoe fa ino ahoana zany ny lojika ny fomba fandraisany le fitondram-panjakana ankehitriny efitra ao anatin'ny toetra raha misy ankehitriny de io ve de tsy hita hoe mba magaga fa le filohan'ny repoblika ny dradradratra hoe ndao anao apaisement ndao anao fampitoniana ary vo tamin'ny 4 volana Jona mbola namerina an'izay antso amin'ny apaisement izay de inona ny zavatra mitranga ny ampitson'io ianao mampiakatra vidin'ny solika efa fantatrao tsara fa tsy hiteraka apaisement mihitsy le fampiakarana vidy solika satria isy inflation galopante na hoe isy fisolotry ny vidim-piainana izay ifanesesy ao vokatr'izay fikarany vidsolika izay ianao ihany zany no andeha ataontsika hoe mametraka an'izay micréer zany an'le condition tsy siny zay apaisement zay de io ary izy io hiakatra ny vidin'ny saran'ny fitaterana sarandalana amin'ny fitaterana raha izay efa nambarany io CTU izay hoe ivory izay andray ny fanapa-kevitra mikasika an'izany fa efa tsy laitra intsony ty fiakarana 50 ny gasoil 200 ny solika ity ny lasantsy ity ka de tsy maintsy ivory izahay zay ny zavatra hitatsika sy tsikaritsika amin'izao fotoana izao mbintsorana efso hoe le fitondram-panjakana no micréer ny condition rehetra tsy isiny le apaisement zany hoe ratsorona zany de le fanjakana mihitsy ny manakorotana n'le toetra raha omenao kely 3 ariary na 5 ariary ny olona hoe ndao hitongava zany inge mbintsorana efso tena insulte mihitsy am'le fisainan'le olona za kosa aloha tena manohitra n'izany amin'ny hery ray manontolo tongava mameno an'le kianjaben'ny Mahamasina de zay ny mahafaly an'ireo hoe feny be le kianjan'ny Mahamasina ao anatin'ny matso ny 4 ny volana Jona satria manino karamaina ny olona makeny de betsaka ny mpanao gazety nampiseho tamin'ny fahitalavitra sy tamin'ny fanadihadiana sy ny sary nataony an'le fizaraham-bola mihitsiny tamin'io fa 4 ny volana Jona satria matahotra ny tsy afeno an'le kianja akoatrany hoe mpianatra izay terena tsy maintsy mandeha akoatrany any anivon'ny Cisco samihafa any izay terena tsy maintsy mandeha de enao zany tambazany vola kely eo Mahamasina ny 4 volana Jona fa ny apitson'iny ianao donainany amin'ny fiakaran'ny vidin'ny solika ka ampy ary ve zao zany le 3 ariary na le 5 ariary ny zaraina teo zany ange zao adevitra mipetraka zay le teneniko anareo hoe le fitondram-panjakana ihany no micréer ny condition mamorona ny fepetra rehetra tsy siny zay fampitoniana izay tsy mianny eo ihany izy mbintsorana efso fa andro 4 volana Jona izy midradradratra apaisement antso amin'ny fihavanana na fampitoniana ihany koa fa ny apitson'iny de fa ny samborona tsy manaraka ny fepetra indray tsy manaraka ny fepetra indray an'lay tompona ndraikitra leader syndical na mpitantana syndicat eo anivon'ny Air Madagascar eo zany ny zavatra mitranga de mbola tohizatsika satria tsy ampy zay de fa niteninina hatramin'io asabotsy hoe anahirana ihany ange nandeha ihany ny alahady hatramin'io maly ole retsy anahirana ange ty mitazona mpangalatra mitazona leader syndical lazaina fa mpangalatra manao association des malfaiteurs ety hoazavaintsika eo moa ny lalàna mbintsorana efso fa ho voaboasantsika mihitsy ny code pénal napirofona fa tena zava-doza mihitsy le fanapara-pahefana aseho zany ao anatin'ny tirarahany ary Madagasikara ity de inona ny zavatra mitranga lasaina fa mpangalatra kaiky latsiroa matany zany manko le hoe association des malfaiteurs
mpanao eloka be vava mihitsy eny no anasokajina ny association des malfaiteurs raha ny ao anatiny code pénal na ny volavolan-dalàna mifeny ady eloka volavolan-dalàna famaizana angamba moa zany ny tena malaza azy de zay mbola fironinao ndray zay satria tsy ampy anao mihitsy hoe efa hiakatra ny vidin'ny solika de allez un problème à la fois zany zany hoe olana anankiray mba gérenao amin'ny fotoana anankiray zany zay raha tsorina mba hoe ndao lo atrehany ty Madagasikara ty ahoana na mahana ny olana io fa ny mamaika any zareo ndray de ahoana ny samborana an'le lehibe an'le syndicat am'izay tapaka ny tendany de tsy mihetsiketsika intsony zany nge le zavatra mitranga mitsorana avison de eo tsy vita le Madagasikara de ndao ndray koa mbola apina fiakarany vidin'ny solika ndao ndray koa mbola apina fiakarany vidin'ny solika satria tsy ampy zay problème rehetrarehetra izay ny insécurité mbola tsy voafe le boiron io de zao moa de voatery manao fitsaram-bahoaka mihitsy olo mampalaelo nge mahita an'le hoe fitsaram-bahoaka etseroa satria tratra am'le mamely boiron le olona eny anaty fiarahamonina iny satria tsy de fa honte le fitondram-panjakana ao anatin'izay toetra raha zay ny problème mbola tsy voavabetsaka le pacte de responsabilité mbola point d'interrogation hatramin'izao tsika amin'ny teny zao ohatrany tsy mazotozoto zany le filohan'ny république asa ndray zao nao raikitra na tsy am'ty andro anio ty le fionana satria anio ndray mivolaza fa hoe isy ny fionana fa le pacte de responsabilité ohatrany efa elailana nefa dito mpitsarana zany hoe ny olana rehetra mitranga eto amin'ny firenena tsy vitanao no migere azy mbola vao maika ihany koa ianao satria no ny ampibodisy toerana olona anankiray ho ana olona anankiroa anatin'ny fitondram-panjakana hoe nangatan'lay syndicat-ny Air Madagasikara hiala Andriamatoa Rirabarinjaka de ho hita eo izy Rirabarinjaka zay matanjaka ho hita eo zay mafy zany ny fiedinedina satria natodiny lohany rehefa nanontaniany mpanao gazety izy tamin'ny zay resaka izay teny avoloa tamin'ny 4 volana jony de ampiseho aminao mihitsy zany avec mépris avec dédain hoe izy no tena mafehany ho toedra raha io ary ho hita eo zay matanjaka ka zay rado rabarilala zany za nge sady dirikaby be zao za avocat avy any aparinina farany za olona président ny conseil d'administration any Air Madagasikara iza zay pilote kely ary tsy commandant akory fa pilote tsotra izy zany ve mba ndeha andrefy ka de ho refesiko zay nataony Andriamatoa Rirabarinjaka io ho afehoako azy tsara hoe zany tena tompony ty fahefany ty zany tompony lakle ao anatin'izay toedra raha zay de noho zay olona anankiray zay Andriamatoa filohan'ny republique de io enao de andeha sakrifie ny problème rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity no ny olona anankiray de mirehatra ny hafa tsy mirehatra ny hafa roa fa tsy maninona satria tsy azonao atao mihitsiny ny analana Andriamatoa Rirabarinjaka na de efa fitakina azy za eo anatin'ny syndicat-ny mpanao gazety moa de mampatsiahy atao anatin'ny fanambarana izay nataonay ary vakiko eto rehefa aveo hoe tady idio tsara fa izahay ao anatin'ny syndicat-ny mpanao gazety na manome rariny anay zao toedra raha misy zao satria zahay Jolay 2014 de fa niteny hoe Andriamatoa président danger ho anao io Andriamatoa Rirabarinjaka io fa tsy ninona moa ny mpanao gazety tamin'izany fotoana zany fa nilazaina fa hoe manao politique tsy anjaranareo mangataka amin'ny fialan'ny olona zany nareo tahaka an'izao sy tahaka an'ity edre nanenja tsandry mihitsy zany Rirabarinjaka zany tamin'ny gazety l'Express de Madagascar rehefa avy napiditra ponja le namana mpanao gazety de nanenja tsandry mihitsy hoe izy ny tena rôle zany dre raha rano tedaviny io izy zay ny valy teny un responsable étatique tompona ndraikitra ambony eo mifanjakana de mamaly an'izany hoe c'est eux qui l'ont cherché mpanao gazety any ono nitady an'io zavatra io ay ve de ohatr'izay ihany koa ngamba zany maveriny amin'ny Andriamatoa Rado Rabarilala hoe izy no nitady an'io na le syndicat mpanao gazety no non syndicat-ny Air Madagasikara sy mpiasan'ny Air Madagasikara amin'ny grève no mitady an'io asana zay zany io tanjona tiany apetraka io de zay le mahatonga namanontany hoe fa iza raha hoa zany ny tena manakorotana eto amin'ity firenena ity am'izao tsika miteny zao ny syndicat-ny Air Madagasikara ny syndicat hafa rehetra izay manohana efa mamelatra banderole eo nosy eo Fisemare, Secrima, Intersyndical Jirama, F3M, syndicat ny Adema, Paramed, Greffier, Domaine, ny SMK reo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, ny SRMM na syndicat reharehan'ny mpiasa malagasy
ny piariny consommateur ny membre ny grand corps sandritrarehetra izany ange efa eo e miampy ny syndicat ny artiste ihany koa de mampiseho an'izany solidarité an'izany miaraka amin'ny syndicat rehetra amin'ny fiarovana zany zo syndical zany araka nampitainy ny secrétaire général ny syndicat ny mpanao gazety ihany koa vakeko le fanambarana fa nosoniaviny filohan'ny syndicat ny mpanao gazety ity fanambarana ity mivaky tahaka izao syndicat ny mpanao gazety malagasy syndicat des journalistes malagasy fanambarana ny syndicat ny mpanao gazety malagasy de manambatra ny feoany amin'ireo syndicat ny mpiasa rehetra eto Madagasikara na ny miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana izay manameloka tanteraka ny fanaparam-pahefana seho amin'ny fisamborana sy ny fitazomana ny mpitarika syndicale eo anivon'ny orinasa Madagasikara ary ny fampiasana ny mpitandro filaminana sy ny drafi-pitsarana ora matahora anampenambava ireo mpiasa mitaky ny rariny eo anivon'ny orinasany izao tsika tsy ampiheverana ataon'ny fitondram-panjakana izao de mijika ho fanohitoinana ny zo syndikaly iantoany lalam-panorenana ary koa famotehana ny fahalalahana aneo hevitra sy anohitra ny tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana sy mpitantana eo anivon'ny orinasa Madagasikara tsy azo ditsita fa tompona andraikitra voalohany amin'izany ny filohan'ny flanke fitantanany Madagasikara Andriamaton Rirabarinjaka izay takin'ny mpiasa ny fanesorana azy mampatsiany SJM na ny syndicat ny mpanao gazety malagasy fa efa tamin'ny volana Jolay 4 ny mpanao gazety rehetra no nanomboka ny taka ny fanesorana ny tompona andraikitra io no ny fanagadrana mpanao gazety ihany koa miverina sahady ny tantara heritaona ty aoriny mamerariny izay fitakin'ny mpanao gazety izay izao zava-misy eo amin'ny orinasa Madagasikara izao mankahery ireo mpiasan'ny Madagasikara sy ireo mpiasan'ny fananan-tany rehetra izay sy mijoro ankehitriny ho fanarenana ny sehatrasa misy azy ireo tsirairay avy na eo aza ny fandrahonana sy ny teritery isan-karazany miantso ireo syndicat rehetra tsy ankanavaka na avy amin'ny asa-panjakana na avy amin'ny tsy miankina hervelona eto amin'ny firenena haneo firaisan-kina hiariny zo syndikaly ny fahalalahana aneo hevitra ary anohitra ny tsirariny noho ny fanararota-pahefana misy ankehitriny natao teto Antananarivo alatsinainy 20 Jona 2024 ny filohan'ny syndicat ny mpanao gazety malagasy Roko Rasoanaivo no manao soniany izay fanambarana izay ny syndicat ny mpanao gazety efatry ny omaly no voasolotena ny filohany teny Nosy ao anatin'izay fanoanana amin'ireo syndicat samihafa maneo an'izay firaisan-kina izay vokatry ity fanenjehana sy famonoana famotehana ny zo syndikaly ity ny syndicat hafa ihany koa izay ovakitsika eto aloha ny fanambarana zany amin'izao maraina izao zafatopoko fanambarana iombonana izay fivondronan'ny syndicat rehetra eto Madagasikara na eo anivon'ny orinasa na eo anivon'ny asa-panjakana izay nivory androany 7 Jona 2024 manoloana ny fanenjehana mpitarika syndicat armady izay mitaky ny zony de manao izao fanambarana izao loza miatra voalohany loza miatra ho an'ny orinasa ny asa-panjakana ny mpiasa ary ny mpitarika syndicat rehetra izao fanapakevitra tsy ampiheverana ataon'ny mpitondra fanjakana izao faharoa voaososy tanteraka ny lalam-panorenana sy ny lalàna mifeny asa noho izany dia voalohany meloinay amin'ny herinay rehetra ny fanaovana tsinitsinina ny mpiasa eto Madagasikara faharoa takinay ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny fotoana fohy mba mahana ireo olana mianjady amin'ny tontolon'ny asa misy ankehitriny fahatelo miantso ny syndicat ny mpiasa rehetra ary ny olom-pirenena tsy akanavaka ifo sy ijoro andraindraikitra ho fanarenana ny firenena ny mitabetsy lany mamba amin'ny anarany fivondrona ny syndicat eto zany ny plateforme F3M zany hoe ny aveo anivon'ny asa-panjakana ny Fisemare Jirama ny aveo anivon'ny réseau de protection des consommateurs ny aveo anivon'ny UCAM Jirama syndicat Jirama ihany koa zany SAT Jirama ny aveo anivon'ny SMCAR commune urbaine Antananarivo ny aveo anivon'ny Fisemare Jirama ny aveo anivon'ny Sekrima ihany koa Jirama ny aveo anivon'ny syndicat ny domaine ny aveo anivon'ny Paramed ny izay amin'ny ankapeny zany no manao soniany izay fanambarana izay ny aveo anivon'ny Armada ihany koa na ny vondriny mpanao politika zany antoko politika
malagasy miara-miainga antoko maintso asan'ny Madagasikara avana ARD iaraka isika ary ny miaraka amin'ny président Rajoelina Namapara mivondrona ao anatin'ny armada de nanao izay manao soniery ambany ireo mpitantana ao anatin'ireo vondrona armada ireo dia manameloka ihany koa ary manao fanambarana tahaka izao. Amin'ny teny vahiny moa le fanambarana de zako adika tsotsotra amitsika zany mivaky tahaka izao manameloka tanteraka zany amin'ny herin'ny rehetra ny fanohitohinana ny fahalalahana syndikaly antohan'ny lalam-panirenana anisan'izany ohatra ny fanaovana ny fandrarana tsy hivoaka ny ivelany interdiction de sortie du territoire sy ny fisamborana misy fanaparam-pahefana arrestation arbitraire anireo mpitarika syndikaly natao atao anatin'ny andro vitsivitsy zay manakihana ihany koa ny tsy fisian'ny valiteny na valiny na stratégie paikady maika ihany koa avy amin'ny fitondram-panjakana mba hifehezana n'izao fisontry ny vidim-piainana tsy mitsahatra izao izay mahakasika ny ankolafikery sosialy rehetra ny fiakarany vidin'ny entana ilaina andavanandro na ny PPN ny carburant ny fitotongan'ny vola malagasy fiakarany vidin'ny solika zany ny fitotongan'ny vola malagasy sy ny sisa ihany koa izany rehetra izany dia vokatry ny tsy fahampian'ny finiavana avy amin'ny fitondram-panjakana mba ametraka ny tena fampitoniana na apaisement amin'ny alalan'ny fanakalozan-kevitra hanorenan-javatra na dialogue constructif fanakalozana hanorenana ho amin'ny fampandrosoana ny firenena miantso ny anteminera-pirenena mba ampiasa ny fahefana eo ampelantanany anokafana fanadiadiana parlementaire na enquête parlementaire ahafantarana ny tena marina mikasika ny fitantanana an'ireo orinasa-panjakana tahaka ny Air Madagasikara sy ny jirama ireo izay no sonia izay ny fanambarana izay nataony ireto vondrona antoko anatin'ny armada ireto ny omaly 7 volana jiona 2020 ihany koa Rajoelina Andry Andriananarivelo Ajo Georges Rabiar Sosara Camille Vital ary Robinson Jean-Louis no manao soniana izay fanambarana izay mbintsogana evison ataotsika hoe faneho-kevitra avy amin'ny ankolafikery samihafa eto amin'ny firenena sy ny vondrony syndika samihafa zany le nambarantsika tamin'ny fiandohana teo hoe fampiretana afo ataon'ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao ary mahatonga antsika ametraka ny fanontaniana hoe inona moa zany ny tena tanjona tiany ny fitondram-panjakana ahatongavana ao anatin'izay fihetsika ankehitriny izay move ny fitondram-panjakana tena mieritreritra mihitsiny zany fa hoe satria matanjaka tsy izay syndika kely na mpiasa-panjakana samihafa ary no andeha ataotsika hoe anohitohinana n'izany le suprématie mampitondra fanjakana izany satria hoe mpitondra fanjakana ka matanjaka ka tokony tsy ho azon'izanizaka tiany ao anatin'izay toetra raha izay le mahatonga antsika mametraka fantaniana zay ve ny tena motivean'ny fitondram-panjakana io anao an'izao fahadisoana goavana izao satria ny olana ao araka ny fanambarako teo ary namafisa ny fanambarana ny vakitsika samihafa teo de hoe eo ary ny problème social ny problème socio-économique zay ny marimarina kokoa ankehitriny tsy hitanao zay fepetra maika tokoa na mesure d'urgence zany raisy ny fitondram-panjakana ifehezana an'izany mbola mamorona zavatra hafa indray koa ao anatin'ity resaka olana amina syndikaty amakady amina syndika kao zay nambarako teo fa ireo rehetra syndika mivondrona tany saintsika nge le domaine rehetra izay ny tany saina teo reo le sehatra fa tsy hoe domaine fananantany fa le sehatra rehetra izay ny tany saintsika teo de sehatra izay afaka mihitsy mampikatso an'izany toedra raha-pirenena izany amin'ny alalany fampikatsonana ny machine administrative nefa ireo no andrehetanao hafa tsotrany hoe tsy ampiheverina tokoa ve zany tsotrany hoe tsy ampifandiniana tokoa ve mbintsona evison izany fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana izany fa tena mandrehatra tena mamporisika mihitsy zany ohatrany hoe zay le nazavaintsika azo omaly hoe posenao abo zany atosika ao zany ilay malagasy ny mpiasa malagasy ao anatin'ny syndika sy le opinion publique amin'ny ankapobeny iny anao zay atezitra azy aminao de magaga nefa hoe inona ary ny
etsakilany zany ianao mandinika zany hoe amin'ny maha olo-pirenena tsotra zany amin'ny maha observateur anao matoa manko zany ny fitondram-panjakana anankiray mby nitsorana sao masa mandrehatrafo amina sehatra miady amina sehatra maro ohatran'io de hoe matanjaka be zany c'est un état fort régime fort nifany ngambany ataoko hoe en toute légitimité tsika afaka mametraka fantany matanjaka ve zao fitondram-panjakana zao atanjaka ve anao de anakarama olona andeha akeny Mahamasina atanjaka ve anao siasiahan'ny olona makeny Mahamasina fa tsy tokony olona manao orakora-piobina aminao daholo ny tonga eny Mahamasina atanjaka ve anao mbola bangabanga ny seza na eny Mahamasina na eny Avoloa fa raha ny tena tokony marina aza tokony fera-potsiny ny olona tokony andeha amin'ireny atanjaka ve Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hotereny ny ACC anao pacte de responsabilité atanjaka ve Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy avita amahany io problème ny Madagasikara fa efa 2 herinandro zay ny grève na ny fitokonana 2 herinandro zay ny fitokonana ho an'ny domaine ho an'ny Madagasikara matanjaka ve anao de mamono afoana no ataonao maraina atoandro hariva mitrangatsy ary le famonoana afo de amin'ny alalan'ny fampiasana herim-pamoretana hoe alefa le eo amin'ny domaine de lasa ny fampiororona hoe sanction disciplinaire menacena licenciement ohatran'izany ihany koa le Madagasikara toa de ndroana ary nre aratra amin'ny omaly mitsoana efso zay nampiorokoditra mihitsy hoe tena tonga hatramin'izany mihitsy ve le herim-pamoretana ampiasain'le fitondram-panjakana hoe niconvoquena teo anivon'ny police économique ihany koa le inspecteur de travail izay nanao aniezaka nanao an'le médiation teo amin'ny Madagasikara sy ny mpitantana teo amin'le syndicat sy ny mpitantana ny Madagasikara hoe fa maninona no tsy nahita vahaolana raha ny tokony hoe zany de tokony nanameloka hoe ny teny hoe illicite le grève ny Madagasikara fa le inspecteur de travail mba nanao ny asany non kosa mahita ny inspecteur de travail fa betsaka ny fepetra tsy voaja avy amin'ny mpitantana ny Madagasikara nanoitohina ny zo arakasa anana ny reto mpiasa ireto de tsy se prononcer le inspecteur de travail fa hoe échec le médiation na hoe tsy nahitana fombiazana le fanelanelanana fa tsy afaka kosa le inspecteur de travail de tonga de hoe anome rariny an'le direction de anome tsiny na hoe ameny fahadisoana am'le mpiasan'ny Madagasikara manao fitokonana de tsy azoazon'ny fitondram-panjakana zay satria raha tokony ho izy ze rafim-panjakana rehetra etsehany de tokony manao am'izay sitrapony tsy afaka mba manana liberté de conscience mihitsiny zany le olona mpiasa-panjakana ampiasainy le fitondram-panjakana zany ny zavatra mitranga zay le teneniko hoe matanjaka ve ianao de voatery tsy maintsy ampiasa raha matahora takan'izany raha matanjaka ianao tsy misy olona miconteste anao ane raha matanjaka ianao vitanao neny mampandeha an'le Madagasikara fa tsy andeha menimenina ny gazety ianao hoe perte de 100 milliards namonka ganiana 100 milliards le grève ny Madagasikara raha natanjaka ianao vitanao ny namerina ny mpiasa ao anivon'ny domaine tany anivon'ny asany fa mbola mitony fitokonana hatramin'izao ary raha matanjaka ianao tsy ireo syndicat rehetrarehetra zay mitsangana amin'izao fotoana izao reo andeha hanohitra anao fa misy tsy mety ao ka zay ny any tiako anontaniana hoe sady tsy matanjaka zany ianao nefa mbola masa milalao amin'ny afo tahaka an'izao jouer avec le feu tahaka an'izao zavatra atao ankehitriny zao de io tsika le mametra-panontaniana fa inona marina zany ny tena tiany le fitondram-panjakana atao ny aveo anivony etsika eny anosy moa satria mampita vaovao ihany zany ny namanay mpanao gazety eny an-toerana dia manamafy ny fitakina ny famoahana tsy misy atakandro an'Andriamatoa Radrabalala ny syndicat rehetra tonga eny an-toerana efa mamelatra banderole amin'izao fotoana izao na sora-baventy ary nilaza tamin'ny mpanao gazety zany ny fananganana amin'ny plateforme anankiray ivory andinika an'izay droit syndical en général sy ny toyany etsika izay ho atao zany manoloana n'izao fihetsika ny fitondram-panjakana izao ary de no amafisiny ny plateforme zany ny taratasy izay nalefa any amin'ny birao iraisam-pirenen'ny asa anameloka ny fihetsika ny fanjakana manitsakitsaka n'izay droit syndical na ny zo
na ny syndikaly misy amin'izao fotoana izao izay zany no vaovao mbola mitranga eny an-toerana aloha de mbola miandratra am'izao zany no hoe fampidirana ny ataotsika nga zany hoe an'Andriamatoa Radorabalala eo anivon'ny fampanaovana fa mbola tsy mitranga zany izay toedraraha zay izay seho izay tokony fandalovana eo amin'ny fampanaovana izay amin'izao fotoana izao. Ny fivondrona ny mpanao gazety mitolona ho an'ny zoma olona ihany koa ny Union des journalistes militants pour les droits humains dia nanao ny fanambarana teo anivon'ny birao national zany Union des journalistes malgaches pour les droits humains fa be loatra le fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana amin'izao fotoana izao. Natsidiny tao moa tao anatin'ny fanambarana tokoa io raharaha ny Air Madagasikara io izay nomelohan'ny raha teo ihany koa ary nahatonga zany miantso ny fiarahamonimpirenena rehetra miasa ho amin'izay zon'olombelona izay na ny zoma olona izay ny eto Madagasikara sy ny amin'ny firenena rehetra zany manerana an'izao tontolo izao mba hiara entana zany anoherana an'izay toedraraha misy amin'izao fotoana izao izay. Omaly Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia nandeha tany Toamasina tany moa izy zany izy io moa zany tena marina de hoe tatoato zany ohatrany hoe manamaro zany izy ampitombony zany ny fivoahana sy ny fitetezam-paritra izay ataony zany ndraindray ianao somary gaga ihany fa fitokanana zavatra kely tsotsotra reny no ataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa dia ohatrany hoe mila mivoaka zany izy asana eny ady fiady tokoa moa zany zay ady fiady zay mba ohatrany hoe mandeha ivelana Antananarivo zany ary indrindra zany ohatrany hoe tsy amezana lanja n'ilay toy an'ilay pacte de responsabilité tokony ifampidiniany sy ny solombavamboaka satria gaga tokoa fa rehefa nahemitra le fepotona zany nambara moa de hoe préparatif am fahenina amby 20 volana Jiona zay zany ny tena antony ofisialy nambara hoe tsy naraikitra an'le fionana tokony efa tamin'ny herin'ny herin'ny rampitso zany de avy eo ndray de tokony tamin'ny zoma lasa teo de io nahemitra am'ty an'io ty ndray moa zany fa mbola tsy fantatra hoe raikitra sa tsy le fionana ary mbola tsy hay ihany koa hoe aiza na aiza izay fionana izay dia hitanao zany hoe mialaala zany ny filohan'ny Repoblika ao anatin'le ny tiako ambara mbintsogana Evson hoe raha ohatra zany lanjan'ilay hoe baikona fitsarana io zany hoe nytitsika ambara hoe décision de justice io ary ny décision de justice zany tsy maintsy tanterahana de io baikon'ny fitsarana io zany no nametraka an'izay hoe mila miasa makamina pacte de responsabilité zay efa ho 20 andro ihany efa ho 3 semaines ihany zany na 3 herinandro ihany zay 3 herinandro raha tonga ny asabotsy ho avy zao izay fanapakevitra nentiny avy eo anivony HCC ny teny an'le hoe manery amin'le fanaovana pacte de responsabilité zay kanefa de somary gaga ihany tsika hoe mihodina makatsy mihodina makarony filoham-pirenena le antony nambara ozy tsika de hoe fanomanana ny 26 juin kanefa ndefa jerena nandeha kely fitokanana ry nandeha kely fitokanana ty zay no tsikaritra zany tao anatiny zay di nataon'ny filoham-pirenena izay de izao ndray moa zany de hoe tany Toamasina indray zany mbola namerimberina ihany ny ataotsika hoe antso amin'ny fihavanana satria manko namonjy fotoam-pivavahana zany tao amin'ny fiangonana FJK Matranovato tany Toamasina ny filohan'ny Repoblika mianakavy tamin'ny alahady lasa teo de namerimberina izay hoe antso amin'ny fihavanana izay antso amin'ny fitiavan-tanindrazana ara-toekarena zany zay no tsikaritra ao anatin'izay fihetsika ataon'ny filohan'ny Repoblika izay de izay li mahatonga antsika amin'ny teny hoe mpitaribato vilambava zany satria ny tanana andaniny ny afa ny tenen'ny vava moa afa ny tondron'ny tanany zany hoe mifampihavanana ny voizinao amin'ny kabary zay ataonao fa ny fihetsika ataonao ty ambadika dia tsy mifanaraka mihitsy amin'izany fampihavanana izany any ka mampametra-panontaniana hoe mety ho lasa pompier ihany le fitondram-panjakana rehefa avy eo na ny filohan'ny Repoblika mihitsy satria ho sahirana mono afo ihany ndre zao eo anivon'ny fitsarana eo amin'izao fotoana izao mbintsogana Evson de ny hoe mifanilika ny eo anivon'ny mpitsara eo zany tsy misy mety andray an'le dossier Radorabalala satria mafana manko le dossier ary
mba manana conscience ihany le mpitsara za kosa aloha mba mahita zany mbentsona efson hoe mba mijoro ihany le mpitsara zany mba miteny za tsy andray an'io satria hita loatra hoe politika le izy fa le fisiny le fanohitohinana an'izay indépendance ny mpitsara izay ihany koa de re ary tsapa raha ny resaka samihafa mandeha eo anivony fitsarana eo ny dirako manko mbentsona efson amin'izao atoandro zao de ny hoe raha raisitsika ny volavolan-dalàna ny fehezan-dalàna momba ny asana ny code du travail raisitsika ihany koa satria nandinika sy namelabelatra ny tenatra amin'ny omaly hoe ahoana moa zany ny tokony andraisana nyty so de mba manandrariny ihany le fanjakana ao anatin'izany fanenjehana nyty mpitarika syndikaly ty zay fa nandinika mbentsona efson nandinika fa ny zavatra voalohany tsikatro aloha raha namelabelatra ny code pénal tsy miexiste ao anatin'ny code pénal zany infraction antsony hoe sabotage économique anenjehana n'Andriamatoa rado rabarlala izany gaga zany ny teny eo mametra-panontaniana hoe avitaizary zany lay vesatra iampanganana le chef d'inculpation napetraka hoe na le accusation zany ngambany maromana kokoa napetraka hoe misy sabotage économique anisany anenjehana ny ty olo ty tsy hitanao anatin'ny code pénal zany sabotage économique izany maika moa le association des malfaiteurs na sy vakiko aminareo ny dikan'le hoe association des malfaiteurs raha ny voalazany code pénal na ny lalàna fehezan-dalàna famaizany amin'ny andininy fa 5/20 article 265 ny code pénal ny atao hoe association des malfaiteurs na ny tambajotran'izy olona de hoe eloka bevava na eloka tsotra manakorotana ny filaminam-bahoaka ny famoronana fikambanana na manao ahoana faharetany na firina ny mpikambanao aminy ny fanaovana fifanarahana oenti manomana na manatanteraka eloka bevava na eloka amelezana ny vatatenan'ny olona na ny fananan'ny olona zay ny fandikana zay ny définition ny atao hoe association des malfaiteurs ao anatin'ny code pénal manantanteraka ozy eloka bevava na eloka amelezana ny vatatenan'ny olona na ny fananan'ny olona manakorotana ozy filaminam-bahoaka na ozy zay le tenen'izay zany hoe manatanteraka sy manomana ihany koa zany miconspiré zany de mirealiser miexécuter eloka bevava anankiray crime amelezana ny vatatenan'ny olona na ny fananan'ny olona porofotsika satria raisina ihany koa voalazany code du travail ny hoe droit fondamental zo fototra izany droit de grève izany tsy azonao sokajiana ho eloka mihitsy ny manao an'izany tsy hita zany zay eloka le ilazana le hoe association des malfaiteurs aloha ary mazava tsara ny voalazany code du travail fa tsy azo saziana ny mpiasa raha mitokony vaky tahaka an'izao manko io ao amin'ny section 2 zany ny tena mamaritra ny atao hoe grève ao aminatiny ty code du travail ty article 228 ao amin'ny code du travail mivaky tahaka an'izao meko anareo amin'ny teny frantsay aloha de adikako amin'ny teny malagasy ny azahoantsika tsara mihitsy ny hoe oleretsy aza barabaraina le vahoaka malagasy fa tena tsy ara-dalàna mihitsy io fanenjehana ataon'ny fitondram-panjakana an'ireto mpiasa ny ery Madagasikara ireto zao ny voalazany article 228 le droit de grève reconnu et garanti par la Constitution s'exerce dans le cadre des textes en vigueur et après épuisement de la procédure de règlement des différends collectifs prévus par les articles 212 et suivants du présent code. On a un code du travail où la grève. Le nutsika tsara. Zao zany fandikanana to hoe fitokonana ao anatin'ny lalàna. Raha zay zany raisitsika de ho hitanareo angeny tsy mampitombona le ataon'ny fanjakana la grève est un arrêt complet fitsarana tanteraka est un arrêt complet concerté et collectif du travail décidé par des salariés d'une entreprise ou d'un établissement pour faire aboutir des revendications professionnelles qui n'ont pas été satisfaites. Raha dikako tsotra izay mivakiko anareo zay toizako le article 228 alinéa 3 le droit de grève des salariés soumis au présent code ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de troubles à l'ordre public ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population. Article 228 zany andininy fa 7/20 de adikako takan'izao io zo io tokony io izy de ekeno sy antohany lalam-panorenana ary
efa misy mihitsy lalàna mamaritra an'io, s'exerce dans le cadre des textes en vigueur. Lalàna manan-kery mamaritra an'io. Rehefa tapitra daholy ny pitsopitsony, mezahana nandamina an'le olana, kanefa tsy vita izay règlement de différent na fandaminana an'le olana izay, ary aza donona fa efa niteny ny mpiasan'ny Armady tamin'ny fotoan'androny hoe efa nisy ny constat d'échec. Amin'ny hoe nifanaiky zany ny rotota fa tsy naomby izay fifanakaloza-kevitra izay, de miroso amin'ny fitokonana ny mpiasa. Zany hoe zo fototra io, tsy azon'izaniza toerana izay zoan'ny mpiasa hitokana izay, ary ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenentsika code du travail en vigueur eto amin'ity firenentsika ity de manome alalana, manome zo, ary miaro mihitsy aza ny mpiasa anao fitokonana. Miaro iasa satria zao ny fandikany azy. Ny atao hoe fitokonana ozy de fampijanonana tanteraka ary complet, ikonandohan'ireo mpiasa ary iarahana, concerté et collectif. Fampijanonana tanteraka ny asa zany, iaraha manaiky zany hoe teny iarahana ary iarahan'ireo mpiasa rehetra ao anatin'ny orinasa mba hampahomby fitakina, revendication professionnelle, fitakina arakasa izay tsy nahazahoana valiny, qui n'ont pas été satisfaites. Ny zon'ny mpitokana, ny zon'ny mpiasa hitokony le droit de grève des salariés de tsy azo ferana amin'ny alalana réquisition, raha tsy hoe nga hoe misy fanohitohinana ny filaminam-bahoaka, na mety hoe de tena tandomondosana ny fiainana sy ny filaminana na ny fahasalamana ny vahoaka vokatr'izay fitokonana izay. Miara-mahita isika angamba fa tsy nisy fanohitohinana ny filaminam-bahoaka mihitsy nataon'ny Armady na nataon'ny domaine ihany koa, fa de ny Armady moa zany zao voakasika aloha amin'io fisamborana nataon'izy ireo io. Tsy misy ihany koa hoe tandomondosana ny fahasalaman'ny vahoaka fa mitokana ny mpiasan'ny Armady, tsy nisy an'izany kosa angamba, na hoe tena tandomondosana ny fiainan'ny vahoaka mihitsy. Zany hoe zay ihany zany manamarina ny atao hoe réquisition. Kanefa de nampiasaina atobo-boditron io réquisition io, tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany, efa tsy narovana zany no le zo hitokony, reconnu et garanti par la constitution, ary arindra ny code du travail tsara, arak'izay mivakiko anareo zay. Fa mbola tohizako ihany, article 229 eo anivon'ny code du travail. La grève suspend le contrat de travail. Le salarié est dispensé de fournir sa prestation habituelle de travail. Il recouvre son emploi en fin de grève et ne peut pas être sanctionné du fait de sa participation à la grève. L'employeur est dispensé de verser au salarié sa rémunération habituelle. Et nous tsarange ni fitokonana ozy de mapiato ni code du travail, compte fifanarahana arak'asa. Ilay mpiasa mitokana de afaka tsy manao ny asany ataony andavanandro. Le salarié est dispensé de fournir sa prestation habituelle de travail. Efa nitohan'ny lalàna tsara zany hoe matoa ianao mitokony zany de tsy manao ny asanao ianao ny dikan'izany, ary tsy mahazo ataony manasazy ny mpiasa iray mandray anjara amina fitokonana. Il ne peut pas être sanctionné du fait de sa participation à la grève. Ary tsy maintsy alohanao mpampiasa ny karama ny mpiasa na nitokona azy izy, satria zoany zany. Zany hoe tsy azo tapahana zany ny karama, fanapahana karama zany aloha de efa tsy ara-dalàna. Ny menace na licenciement noho ny grève zany de efa tsy ara-dalàna. Io fampiakarana any amin'ny tribunal io zany, fitazomana any amin'ny brigade criminelle, tena hoe mpanao eloka be vava mihitsy. Ny fandehanana tany amin'ny police économique, namoronana an'izany atao hoe sabotage économique zany de efa tsy misy ara-dalàna daholo. Raha ny voalazany le texte, raha ny voalazany lalàna no resahatsika ao anatin'izay. Les accords de fin de grève entre l'employeur et les travailleurs peuvent néanmoins prévoir l'octroi d'une indemnité compensant en tout ou partie la perte de salaire due à la grève. Ils peuvent également prévoir le recours soit à des heures supplémentaires, soit à des heures de récupération pour compenser en tout ou en partie les conséquences de la grève. Les salariés peuvent demander auprès de la juridiction compétente des dommages et intérêts réparant le préjudice qu'ils ont subi du fait du recours à la grève. Ny mpiasa io zany na de mitokana sa de mbola mahatsiaro raha ohatra hoe tapahanao ny karamany de afaka mangataka any amin'ny fitsarana izy hoe misy dommage et intérêt nataon'ity mpampiasa ty
satria zany tokony de nitapahany ny karamako ohatra na tsy nomeny ny karamako misy préjudice zay izy no nitokona fa raha matsapa izy hoe misy préjudice ny lalàna de mamaefaefana azy hoe afaka mangataka ianao enanivo ny fitsarana maefa dommage et intérêt etretonao am'izany ange satria zo maneran-tany ekeny zao tontolo zao ny atao hoe grève na fitokonana ka iza moa zany tsika eto Madagasikara ny andeha hiana-kendry satria hoe rivo rakotovao anivon'ny domaine de zany tsinona ny tena les hommes forts du président Henri Rabarinjaka ry amin'ny air Madagasikara de reo zany ny tena mienja tsandry eto amin'ity firenena ity ka tsy rarahany zany voalazany texte zany zany teneniko anao zany nge lalàna manan-kery code du travail en vigueur am'izao fotoana izao e lalàna manan-kery am'izao fotoana izao zany de iza zany reo olo reo de tena hoe sanction disciplinaire tena hoe menacena licenciement tena hoe fanapahana karama tena hoe fampiakarana amin'ny tribunal mihitsy atao an'le olona mitokony kanefa ny lalàna miantoka mihitsy ny ary tena no encadreny lalàna tsara mihitsy zany misy encadrement juridique tsara zany hoe ohatran'izao sotran'izao ny atao rehefa manao an'izay fitokonana izay ary ny esprit nanaovana an'io code du travail io de hoe arovana le mpiasa satria zoany izay manao fitakiana izay rehefa hitany fa misy zavatra tsy mampahomby hitany misy zavatra tsy mety aminy ny fomba fitantanana ao anatin'le orinasa na hoe misy fitakiana arakasa na revendication professionnelle hitany fa tsy mahasoa azy lalàna no mametraka an'izany article 228 et suivant eo niveau lalam-panorenana de mbola ity koa mbola manampy article 230 la grève ne suspend pas le mandat des délégués syndicaux ni celui des représentants du personnel zany hoe tena nanao ny asany amin'ny madélégué ny personnel azy délégué syndical azy zany reo olona izay enjehana amin'izao fotoana izao sasany tadiavina recherché amena IST ny sasany efa any anatin'ny voatazona anaty garde à vue ary hoe andeha atolotra eo anivon'ny fitsarana na ihany koa lay représentant du personnel misolo tena ny mpiasa ireo olona ireo tena entohany lalàna mihitsiny zany fa afahany manao an'izay asa représentation ny personnel na le asa madélégué syndical zay tsy misy mihitsy ny tokony anaovana remise en cause an'izay hoe ka le izy nanao délégué ny personnel izy ny solo tena mpiasa io nge io anenjehana azy am'izao fotoana zany tena atteinte manifeste flagrante mivandravandra mihitsy am'izay zo no ferany nomeny lalàna izay ao anatin'ny code du travail tohizako article 231 les grévistes doivent sous leur responsabilité assurer les mesures de sécurité indispensables des biens et des personnes, respecter l'outil de travail. Même en période de grève, il est interdit à toute personne de s'opposer par la force ou sous la menace au libre exercice de l'activité professionnelle des salariés ou des employeurs. Misy ve fa no itohinandreo mpiasa hafa ireo ka hoe noraonan'le mpiasa te hiasa tsy hanao an'izay asa izay tsy nisy ngamban'izay ny raha tsika rehetra nahita fa tsy nisy mihitsy ny mpiasa na de anankiray zany taraina hoe zay mba te hiasa fa tsy avelany retsy ny asa na hoe raonany tsy nisy ngamban'izay zany hoe teneninantsika fa tsy nisy andinin-dalàna voahitsaka mihitsy eo zany reo andinin-dalàna rehetra izay ny tanytsaitsika ireo de mamaritra ny zo mitokona eo amin'ny mpiasa mazava tsara le niteneniko anareo teo andiny 228 alinéa voalohany ao amin'izay lalàna mifeny asa izay rehefa mitokony zany ianao de mijanona tanteraka ny asa fa tsy hoe ka nareo ange manembatsembana tokony itony ny asa fa misy faty antoka e ka rehefa manao hoe mitokony ianao de arrêt complet du travail zany zay ny voalazany lalàna zoany mpiasa ny ary Madagasikara zany miato tanteraka eo amin'izay asany zay ka aiza am'izany ara moa zany raha izay nivakitsika sy mivelabelarintsika izay le hoe sabotage économique zonao meny lalànanao de anao zany rehefa mampiasa ny zonao ke de manao sabotage zay ndray zany ny fandikana vaovao eto amin'ity firenena ity hoe à partir de maintenant lalàna tsy haiko zany loi rakotovao ve zany na loi Rabarinjaka ve zany na loi Rajonary Mampianina ve zany hoe ny manomboka amin'ity androandroany ity de proclamer ny filohan'ny république zany promulguer ny filohan'ny république ho lalàna zany fa ny fitokonana dia sabotage économique fitokonana izay zo meniny lalàna mifeny azy de tokony supprimena daholo zany abrogena daholo zany reo andinin-dalàna ao anatin'ny code du travail reo raha lasa sabotage économique izay fitokonana izay
ary le nanontaniako anareo teo de hoe aiza ho anatin'ny code pénal wa le sabotage économique efa navadika ihany le code pénal andininy hatrany amin'ny firinjatony ao fa tsy nahita mihitsy ianao mona anankiray aza qui parle de ça article na de anankiray zaka amin'ny resaka hoe sabotage économique mba te anontany zany tsika hoe eloka voan'ny foronina vaoviana ndray io sa namorona code pénal vaovao tao anelany amby 20 volana jona ka hatramin'ny fasivy amby 20 volana jona le mpitondra fanjakana ankehitriny ohatrany tsy nahita an'izany sabotage économique zany tsika nefa zany vesatra iampangana efa sady tsy mitombona zany le sabotage économique tsy ao anatin'ny lalàna le association de malfaiteurs moa de mampime atsika fotsiny hoe eloka be vava raha le andinin-dalàna ny vakiko taminareo teo ao anatin'ny code pénal diko tenenina amin'izany de hoe na le association de malfaiteurs na le sabotage économique zany samy tsisy mitompony ka aiza amin'izany raha zany le eloka tena iampangana an'le olona mbola mazava aza ny voalazan'ny code du travail ndresantsika teo ambinitsogana evson fa na le atao hoe réquisition aza zay nampiasaina betsaka moa zany réquisition foana fa tsy miasa tsinona le compagnie pitaterana de tsy maintsy manaovana réquisition ambanana basy mihitsy ny pilote hoentina any anaty avion hoe ndana pilote eo ty avion ty na ny réquisition aza tsy azo atao araka ny voalazany lalàna teo raha tsy hoe nga hoe tena misy vie en danger mihitsiny na raha tsy hoe nga hoe miteraka fahavoazana miatra manaina amin'olona zany zay le hoe vie en danger na hoe fahasalamam-bahoaka mihitsy zany tena miteraka danger be mazava va tsy miteraka korotany eo amin'ny fiainam-bahoaka ny fitokonana nataon'ny mpiasany armady izy ara tany vato no ny tokony tsotra ny antony raha misy eo amin'ny armady sy ny mpanjifa ao aminy amin'izay mararaharabahatra zay raha ohatra raha zany misy fanohitohinana de ady madio zany hoe conflit commercial olana arabaritra zany mety isy eo amin'ny armady sy ny mpanjifa azy fa mariatsika ihany koa mbinitsoana evson fa ohatrany fahitany amin'ny firenena rehetra ny ivelany rehefa mitokana amin'ny pilote ny Air France de tsy misy ny avion mandeha fa io Air France io de tsy maintsy mifanerasera amina fiaramanidina hafa izay manao an'le zotra ohatra zany hoe misy ny tsy fantatro inona zany le ny zotra ohatrany hoe ohatra zao hoe Air Austral na Corsair na Jet Sky ohatra zany reny zany compagnie pitaterana hafa satria tsy mandeha ny ianao de ohatra hoe tokony hitondra olona any a New York zany le Air France zao de migrève ny pilote de lasa le compagnie Air France mifanerasera mifanaraka am'le compagnie pitaterana hafa andefasany an'le mpandehany am'ireo zotra ireo zay adidiny ny orinasa fa ny atsika ty migrève ny mpiasa le mpitantanao amin'ny ary Madagasikara mitsotsotra tsy mitady vahaolana aninge le problème atsika kanefa zo araky ny lalàna no ampiasainy le mpiasa manao an'izay fitokonana izay ny armady amin'ny maha-orinasa azy de tsy maintsy ary tokony hitadiny vahaolana manoloana ny fitaraina am'mpanjifa ao aminy zay le teneniko teo hoe mijery compagnie hafa ohatra zany amin'ny zotra makany ivelany ny ato anatiny ray azo eritreretina tsara be da benga ny compagnie kely compagnie aérienne privé reny manao zotra eto an-toerana manao ino moa izy teo zotra privé zany manao vol privé zany tytsika tenenina azy azo atao tsara hoe azo everina tsara zany hoe manao fanarahana arabaritra ny armady amin'ny aéromarine TOA reny compagnie manao zotra ato anatiny reny zany manana avion kely na afaka mitatitra makana de reny anaovanao fifanarana zany ny atao ny firenena rehetra ny ivelany rehefa migrève ny hoe migrève zany misy transporteur migrève de mitady solution le employeur satria droit reconnu universellement ekeny rehetra izany fitokonana izany de zay rehetrarehetra izay teneny hoe tsy misy resaka fanohitohinana ny filaminam-bahoaka mihitsy ka manamarina le réquisition na le réquisition raha zany efa problème zay zany le resahantsika ao anatin'izay ary mariako ihany koa mbinitsoana evson ty tsara ny manamarika azy fa ny ary Madagasikara io marina fa fanana mpanjakana zany hoe ny fanjakana zany anisany manapetrabola betsaka ao anatiny fa société anonyme io tsy tantana ny ministera mivantana io misaraka tsara ny teti-bola mpanjakana zany hoe vola ny armady amin'ny compagnie orinasa zay de dikan'izay na ahoana mbinitsoana evson voafehany misy foto-kevitra araky ny lalam-panorenana izay mametraka ny orinasa tsy miankina midika hoe tsy tokony zany io hitikidiran'ny fanjakana hoe iny ny fanjakana mandeha manao an'izany satria ny réquisition tsy azo atao aty amina société privé ny réquisition ny fanjakana ihany ny afaka manao an'izay amina société mpanjakana zany
tsy mitovy mihitsy ny mpiasa-panjakana sy ny mpiasa tsotra. Zany hoe mpiasa-panjakana no azonao anaovana réquisition fa mpiasa tsotra rehefa migrefy tsisy réquisition azonao atao. Ka zay apetrako zay société anonyme ny statut an'io Air Madagascar io. Zany hoe na zany aza zany de fa azo édiquer discutable be le resaka hoe réquisition natao tamin'ny mpiasan'ny Air Madagascar. Eo misy fifanarahana malalaka koa amin'ny mpiasa sy le orinasa, tsy misy fanerena ara-batana zay azo atao amin'izany mpiasa tsy miankina izany araka nefa nambarantsika teo zay. Ary le nivakiko tamin'ny teny frantsay teo de mbola anao mafisiko hoe ny mpiasa ray ne peut être sanctionné du fait de sa participation à la grève. Tsy misy zany mpiasa eto ambonin'ity tany ity raha io lalàna mifeny asa ny vakitsika io article 229 ka azonao saziana satria nandray anjara tamina fitokonana. Zay nge no mahatonga ny hoe ny grefie zao reny ny grevy, ny mpitsaro reny ny grevy. Ny rahantsika rehetra nahita tao anatiny ty fitondrana rajonary mampianana ty daholo zany ny domaine ny grevy. Be da be ny nisy grevy mifaneraseny fanesesy teo fa tsy azonao atao mihitsy hoe sazinao le olona enjehanao any amin'ny fitsarana takan'izao atao an'Andriamatoa Rado Rabarilala izao sy ireo syndicalista anakenina hafa izay no resantsika teo reo. Ka na hoe enjehanao amina satria zay manko ny teny zareo atao zany tsy miteny mihitsy zay le nanao fitokonana nanenjehana azy satria raha le nanao fitokonana nanenjehana azy de ferany teneniko teo hoe tsy ara-dalàna zany de mandeha mamorona zany infraction hafa, infraction de droit commun fa tsy hitanao anatin'ny code pénal la hoa le sabotage économique. De inona zany sisany ao le hoe association des malfaiteurs zany sisany ao. Ny association des malfaiteurs ihany koa de le nivakiko teo hoe zao ny fandikana azy araka ny andininy fa article 265 eo anivony code pénal leo na fehezan-dalàna famaizana eo de tsy misy azo sokajina mihitsy association des malfaiteurs izay droit de grève izay satria droit fondamental araka ny nambarako novakiko taminareo teo. Fa ity mbola andinin-dalàna anankiray ary tena goavana indrindra. Le teo manko mbola code du travail, le teo manko mbola code pénal, fa ny andinin-dalàna andininy 17 ao anatin'ny lalam-panorenana ambinitsoana evison de tena mampivandravandra mihitsy an'izay fandikan-dalàna na hoe fanararotapahefana zay angamba ny tena mahalaza azy. Tafa ohatra ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny tirarahany Rado Rabarilala sy ny mpiasan'ny Air Madagascar ity. Ny zavatra misy andininy 17 ao anatin'izay lalam-panorenana izay ny olona tsirairay de entohana amin'ny tsy fahazahoana manao ankeriny na herisetra amin'ny tenany, amin'ny finenany sy amin'ny tsy ambaratelony fifandraisany. Ny olona tsirairay ozy ny andininy 17 anaty lalam-panorenana de iantohana amin'ny tsy fahazahoana manao ankeriny na herisetra amin'ny tenany, amin'ny finenany sy amin'ny tsy ambaratelony fifandraisany. Zany hoe raha dikatsika raha zavaina tsotra zany de hoe tsy misy le fisavatrano zay natao na perquisition zay natao tany amin'ny trano Rado Rabarilala marina fa hoe omen'ny lalàna alalana angambany zany satria hoe procureur moa nanome alalana an'izay araka ny fanampanazavana na hoe baiko antsoratra zany omen'ny fahefana mpitsara afaka manao an'izany de mariatsika tsara zany fa zany de endrika fanerena ataotsika zany hoe ankeriny zany na herisetra am'le olona satria ny tanjona de hoe ahoana ny ampanginana n'ity olona ity, ahoana ny tsy ampitenenana azy intsony, ahoana zany ny anapahana ny tentany mba ampanginana andreo olo-kafa izay mety mbola mieritreritra anao an'izany fitokonana izany. Ary ny farany Binjoana Evison de le nresantsika teo hoe ilay fitazonana marina fa misy hoe ara-dalàna tsara zany nisy raha hoe eo amin'ny lafin'ny procédure zany de hoe nomeny ny procureur alalana le fanalavana zany na le prolongation an'le garde à vue fanohizana n'le fitazomana eo anivon'ny brigade criminelle an'ity syndicaliste ity zay. Kanefany ny lalàna efa mametraka tsara hoe toe-javatra manokana voazo tanana tahaka an'io zany efa tsy misy enquête mandeha tsony nefany de mbola misy ihany ny fitazomana. Rehefa vita ny enquête
na ianao deféré any amin'ny parquet mbola tsy mandeha le déferment any amin'ny parquet hatramin'izao tsika miteny zao de tokony navotsitra zany le olona raha ny lalàna de hoe nomena moa zany prolongation na 24 heures ny any afahana mampitohy an'izay garde à vue zay de hoe mbola misy enquête na fanadihadiana atao efa tsisy enquête tsony nge natao am'le le syndicaliste zany zany de efa hitantsika daholo hoe tafahoatra ao anatin'izay resaka izay hatramin'ny omaly tsy naheno tsony hoe fa naninona nitohizana le garde à vue ka mbola misy enquête efa tsy nisy enquête zany tsony tsy nisy tsony zany milaza hoe nitohizana noho ny nécessité de l'enquête zany pour les besoins de l'enquête hoe noho izay resaka fanadihadiana izay tsy misy mihitsy zany mentsoana ifsao kanefa de tazomina garde à vue zay manko ny any tena tanjona de hoe fampandemena ara-tsaina zany psychologique zany an'le olona hoe mafy le tazomina tsy mody any an-trano zany tsy mahita ny vady aman-janaka tsy mahita afaka mandeha makany amin'ny toeram-piasana zay zany le tanjona tiana atao hoe fandemena ara-psychologique zany an'ilay olona manao an'le fitokonana zay zo averiko ombenombeny zo iantohan'ny lalàna izay voarara ny fanerena ara-tsaina na ny fampijaliana rabatana mba hisamborana olona anankiray na hitana anazy amponja everina ho tsy manatsiny ny voapanga sy ny voarory rehetra mandra-pisiny didi-pitsarana raikitra manameloka azy ary toe-javatra manokana ihany manamarina ny fitanana amponja vonjimaika zay lafiny telo zay ninikony nitsongaina ao anatin'ny lalàna daholo zany ahitantsika hoe tafahoatra satria tsisy manaraka an'izany daholo lay fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana inona moa le zavatra mitranga ambentsorana avy sao mitokana le mpiasan'ery Madagasikara de nitory ny fanjakana sy ny mpitantana ao anatin'ny ty orinasa ity zany hoe mba hanerena ny mpiasan-kolaka hiverina hiasa zany de ampiasaina ny polisy économique brigade criminelle ny fitsarana manao fanerena ara-tsaina zay le teneniko anareo ty hoe le psychologique zany ny tiana ho atteinte zany tiana ho domina zany ao anatin'le izy mba azahoana amin'Andriamatora Ady Rabarilala hoe apetoy azanoy ny fitokonana na grève ataonareo io zay le andininy 17 amin'ny lalam-panondrenana ny vakiko anareo teo entina indrindra isorohana n'izay fampiasana ny fahefa-panjakana izay mba hanerena ny olona anankiray anao zavatra tsy eken'ny saina le hoe olona zany terenao anao zavatra tsy eken'ny saina tena efa rarany lalàna mihitsiny zany am'ty raha ty de azadiny fa le nazavaiko anareo tany am-piandohany ny polisy eo ambany fahefany ny gouvernement ny parquet voafehan'ny subordination hiérarchique amin'ny ministère ny fitsarana zany hoe ny fanjakana mihitsy zany ao ambadiky zay ordre samihafa izay de ao ambadiky zay fandikanany le lalam-panorenana no resahantsika izay zay rehetrarehetra mivelabelariko taminareo zay ny tena zava-doza ao anatin'le izy de ny hoe voaboasantsika zany no voaboasantsika ny maromana kokoa teo ny resaka hoe association de malfaiteurs tsy mitombony ny sabotage économique moa de efa voamaika tsy mitombona satria droit fondamental ary voamaika moa tsy prévu nulle part ao anatin'ny code pénal de ny farany moa de nisy an'le resaka hoe diffamation ve sa hoe samy famoahana ny vaovao tsy ara-dalana tsy marina zany mariatsika tsara nge fa raha resaka diffamation zany atreto rehefa nataontsika zany fanontaniana zany ay zary zay démontina ataon'ny fanjakana na mpitantana ny armady hoe tsy marina ny teneniny ty pilote ty na tsy marina ny tenenindreo mpiasa ny Air Madagasikara reo ary mariako tsara fa zany diffamation zany efa impiry ny ilazana fa tsy mijustifiena tsy manamarina fitazomana tahaka an'io hoe en garde à vue atao eny anivon'ny brigade criminelle io tsy misy tsony zany any amin'ny tany andeha ataontsika tena mandalana zany démocratie zany tsika nefa moa de vao maly aza vao tamin'ny 20 volana jiona aza ny Amerikanina mbola namoaka fanambarana ny teny miantso ny tompony andraikitra anamafa ny démocratie sy ny état de droit ny secrétaire mpanjakana Amerikanina John Kerry mihitsy nanao ny fanambarana io rehefa hoe niarahapany vahoaka malagasy izy ho tratrany 20 volana jiona de ny teny mihitsy hoe miantso ny fitondram-panjakana anamafy ny fiarovana ny démocratie sy ny état de droit fa raha ny amin'ny tany démocratique rehetra zany resaka diffamation zany tsy ampidirana ponja mihitsy ary io mampatsiaha an'le raharaha tamin'ny heritaona tamin'ny mpanao gazety satria manana zo malalaka ny olona iteny fa raha misy kosa vaovao diso ambarany
de farafaratsiny zay le hoe depénalisena zany eloka izany de hoe onitra no alohany ary mariana ihany koa fa ny antopisiny atao hoe démenti de mba amerenana zany pour rétablir zany amerenana zany amin'ny laoniny ilay hoe fahamarinana ka mety hoe nisy fanalambaraka ho an'izay olona voatontonona tao anatiny zany voavoanavoaka n'le olona izany zay ny atao hoe diffamation rehefa voafatra mazava tsara ao anatin'ny lalàna izany zany hoe zay antony rehetra izay zany de tsy misy mihitsy manamarina n'ilay fitazomana an'Andriamatoa Radorabalala en garde à vue amin'izao fotoana izao io misy ihany koa le foto-kevitra izay fantatsika rehetrarehetra zany fantatry ny mpahalalana rehetra zany la détention préventive et l'exception zay io fepetra io zany hoe tokony tranga manokana mihitsiny zany raha tsy eloka be vava angana hoe flagrant délit eloka be vava zany totra hoe namono olona ianao zany de tsy azo avotsitra intsony nefa ny any andafy any ary raha mbola accusé anao mamono olona na accusé anao hoe ampangenanao nanao eloka be vava mbola misy aza ny aniny hoe caution ohatrany tadidinareo angamany tam'rarahany Oscar Pistorius io lay atleta malaza manana tongotra vy iny tadidinareo tamin'ny roa taona lasa angamany iny raha tsy diso ako de namonina faty izy zany an'ilay sakaizany lay tovavy zay miara-mipetraka taminy tao Riva Kemp ny anaran'io tovavy io tam'izany fotoana izany eloka be vava mihitsy satria tena nitifitra mihitsy izy ary nitifitra nafaty an'io tovavy io tovavy tsara tarehy satria mannequin io tovavy io fa io zany ny sakaizany miara-mipetraka taminy tao an-trano tao na de eloka be vava hoe famonona olona aza ny ampanganana ny Oscar Pistorius de mba riana tsara fa afaka nahazo liberté provisoire izy fa afahana vonjimety izy rehefa avy nandoa caution zay ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana iny ankehitriny moa izy mamita ny eloka mamita ny sazany satria reconnu coupable izy rehefa nivoaka ny didim-pitsarana de 5 taona ny gadrany tamin'izay fotoana izay raha tadidinareo tsara itenenako hoe na ny eloka be vava aza tokony hoe mbola exception ihany le détention rehefa tena tsy azo anoharana zany fa ty zany de hitatsika eo hoe tsy hitanao zany hoe inona ny tena eloka be vava na flagrant délit ve io hoe fatratrarana ambodiomy ve io mba tokony hanamarinana n'le fitazomana n'le olona en brigade criminelle tsy mety mifarana zay le teneniko hoe mazava zany fa tena moyen de pression mihitsy no nampiasaina zany hoe pression morale zany titsika zany ara-tsaina zany ampiasaina amin'le hoe fisambonana le mpitarika ny grève ny armady mba anerena mpiasa hafa iverina iasa zay le teneniko anareo hoe ka ninona zany eloka eo ny eloka maivana aza na tsy misy akory aza tahaka ny hoe sabotage économique ny samborana ny Radorabalala na le resaka hoe diffamation tsy misy zany amin'ny justifie an'io fitazomana azy fitazomana azy aponja ihany moa zany zay satria anatina cellule de détention izy ao amin'ny brigade criminelle ao tsy misy zany manamarina izay fa ny tena fean'izay rehetra izay ny tiako ambaranareo de hoe ity raharaha ty mampibaribary fa tena mbola tsy mivoatra ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana eto amintsika ohatrany hoe mbola anatina état policier zany tsika io amin'izao fotoana izao kanefa tsy ho adino fa ny constitution lalam-panorenana io sy ny lalàna ihany koa de misy ao mamaritra n'izany asan'ny fanjakana izany indrindra moa zany ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana izao ny tokony ataony fa de ny olana ny baiko ihany mbola mba antoerana na de efa hoe niantohany lalam-panorenana ary zay le hoe fahalalahany tsirairay anatina hoe tsy fiandanina raha politika izay andininy fa 7 anaty lalam-panorenana mivakitakany zao hoe ny fanjakana miantoka ny tsy fiandanina ara-politika eo amin'ny fitondrana raha-panjakana ny folo alinda ny fitsarana ny mpitandro filaminana ny fampianarana ary ny fanabeazana mazava tsara zany zay tsy tokony isy fiandanina raha-politika ka hoe andeha anenjehana no ny antony politika ka ampiasanany zany fitondrandra raha-panjakana folo alinda fitsarana mpitandro filaminana na ny fampianarana sy ny fanabeazana izany ary araky ny andininy fa 270 mbola anaty lalam-panorenana ihany ny asa sahanina eny anivon'ny androm-panjakana de tsy tokony ho zary loharanonkarena tsy ara-drariny na fitaovana ampiasaina amin'ny tombotsoany tena manokana mazava zay ary ny andininy fa 10
tiany tena malaza azy ny mpitsara eo amin'ny fampanoavana de feheziny ambaratonga pahefana na izany aza nefa eo amin'ny fehiteny na fitakina ambava izay ataony dia io zany le fakanambavana eo anivon'ny fampanoavana io zany de izay feo any fieritreretany sy araka ny lalàna no mibaiko azy ny feo any fieritreretany mpitsara sy ny lalàna no mibaiko azy fa tsy tsindry avy any ambony na de eo aza izay hoe feheziny ambaratonga pahefana subordination hiérarchique izay ny eo anivon'ny parquet zany hoe mampiasa ireo mpiandraikitra ny fikarohana zany sy araky ny fikarohana n'izay fandrikan-dalàna izay na hoe à la recherche an'le infraction zany ahafahany manara-maso ny asa sy ny fampandehanan-draharaha izy fangatahana azy ireo anatanteraka zavatra hita miarihary fa mifanohitra amin'ny lalàna de mitarika fanasaziana araky ny lalàna ho an'ireo nanomeny baiko lalàna daholo miantoka zany zany hoe ny ordre zany zay tsy ara-dalàna na illégal manifestement illégal ny filaza ka hoe tsy mifanaraka amin'ny feo amin'ny fieritreretany mpitsara na ny mpitandro ny filaminana na ny folo alin-da na ny fampianarana sy ny fanabeazana araky ny voalazany lalam-panorenana de tokony tsy atao zay ary raha misy famezana baiko de saziny lalàna izany zany hoe ny fahampanjakana de tsy azo ampiasaina amin'ny tombontsoa manokana na ihany koa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery zoan'ny polisy sy ny parquet tsara zany no milaza amin'le lehibe mifehy azy ireo hoe tsy manara-dalàna nge tompoko ty fisamborana izay atao amin'le pilote ny ery Madagasikara ity satria tsy misy eloka atao zany rehefa mitokony fa ny olana eto amintsika de zay le teneniko hoe lasa mamorona ny tsy misy mihitsy aza ny mpanao famitorana sabotage économique tsy misy fa fironina rehefa mahazo baiko de lasa ry zareo ndray no mamorona eloka hanenjehana olona anankiray nefa ny tsara ho fantatry le mpanaraka baiko satria manaraka baiko fotsiny zany tiany ordre de arao zay na mety na tsy mety raha misy fanenjehana ny arina any de ireo mpiasa-panjakana manao sony ihany zany hoe ny enquêteur no na ny parquet zany ny tratra farany nefa ny lalam-panorenana de mazava tsara article 9 toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. C'est atteinte à la liberté atao amin'ilay pilote ny ery Madagasikara izay zany de fa melohany lalam-panorenana ao amin'ny andininy fahasivy ary amafisy ny code pénal zay ao amin'ny article 114 mivaky manao hoe lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. Si, néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ce cas appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Zany hoe raha dikatsika tsotsotra zay de manilaza mihitsy ny lalàna ao anatin'ny code pénal fa ny fanohitohinana na ny atteinte à la liberté amin'ny fahalalan'ny olona anankiray takan'io atao amin'ny radorabarilala io zany ary ny andininy lalam-panorenana amin'ny andininy fahasivy de mame alala anazy angataka an'le droit à réparation satria illégal le arbitraire le détention illégal le arrestation ary toeriny ny andininy faefatra amby folo amby zato ao anatin'ny code pénal hoe raha misy ozy mpiasa-panjakana fonctionnaire public na piasa ny gouvernement tanankiray ka nanome baiko acte arbitraire nanohitohinana zay fahalalana manokany ny olona izay ny liberté individuelle izay na ny droit civique ny zony anisan'izany ny zo syndical ana olo-pirenena anankiray de misy sazy izay omena azy kanefa kosa ozy raha afaka manamariny io fonctionnaire io fa hoe nanatanteraka baiko fotsiny ange izy de nanao an'izay détention arbitraire izay na atteinte à la liberté individuelle izay ka tena voaprofo fa ny obéissance hiérarchique zany hoe ny fanekeny an'le lehibeny no nahatonga azy nandray io fanapa-kevitra ohatra hoe fanagadrana zany io de azo atao izy ny tsy manasazy azy fa le lehibe mpanome baiko izy no voasazy amin'izay fotoana izay. Zay ny voalaza ny andininy faefatra amby folo amby zato ao anatin'ny code pénal.
ary tiany mamaky anazy zay ny amaranako anazy satria zay zany tena afahantsika mahazo tsara tsika olo-pirenena tsotra mahazo tsara hoe tsy ara-dalàna nge fisamborana be fahatany atao am'izay olona rehetrarehetra mitaky eto amin'ny firenena rehefa samy joro mitaky ianao zany de tratra ny trangan-javatra takan'izany foana le zay voalaza ny lalàna ary ty farany ty article 119 ao anatin'ny code pénal ihany de mivaky tahaka izao les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncés à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus des dommages et intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117 izany hoe io fanatanterahana baiko zay moa ny tena malaza azy ordre scélérat zany na hoe tsy valahary tsy rariny tsy ara-dalàna atao io ka efa hita zao fa tsy mety le fisamborana sy fanagadrana an'le olona na ny fitazomana an'le olona ao anatin'ny brigade criminelle ao na ny fisamborana an'le olona teo anivon'ny police économique tamin'ny fotoanandrony efa hita fa tsy ara-dalàna kanefa ny fonctionnaire zay ohatrany hoe lasa miray tsikombakomba zany satria tsy midénoncer an'izany tsy milaza an'izany any amin'ny tompona ndraikitra ambony na ny supérieur hiérarchikany de saziny ny lalàna ihany koa araka io andininy fa 700 amin'ny fehezan-dalàna famaizana io zany hoe mety efara mifandroahana le mpiasam-panjakana mihitsy azy zany raha hita hoe efa hita fa ordre illégal zao baiko tsy ara-dalàna izao efa hita fa tsy manaraka ny tokony ho izy zao nefa mbola atao ihany noho izay détention illégale et arbitraire izay fitazomana tsy ara-dalàna ary miaro fanararota-pahefana izay de misy sazy voalaza ny lalàna zany tena efa mazava tsara hoe tsy mitombona daholo raha araka ny lalàna izany fitazomana an'Andriamatoa Rado Rabarilala izany na ny fanohitohinana ny liberté individuelle fanenjikenjehana n'le olona anakenina ihany koa noho izay zony tokona lava be nazavaintsika teo aloha zay de hitanao mihitsy zany le hoe ny fean'izay rehetrarehetra izay rehefa ampiasainao zany ny polisy ampiasainao amin'ny fitsarana ampiasainao an ordre illégal et arbitraire daholo zany le rafim-panjakana eo am-pelantananao mizotra makany amin'ny jadony tsika io mizotra makany amina autoritarisme tsika io zay zany le amtinana n'izay resaka ambaratsika rehetra izay amin'ny fihetsiky ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao zao anefa ny tena mba tiatsika apetraka misy fomba fiteny zay hoe le jour où ça va éclater ozy la violence d'explosion sera telle que tout tremblera à son passage zany hoe ataovinareo zany zay fanaparapahefana ataonareo zay de aza mihemitra eo moa hijerena azy de ataovy daholo zay fampiasana ny polisy fampiasana ny brigade criminelle fampiasana ny ataontsika hoe rafi-pitsarana de ny fampiasana ny mpitandro filaminana eo am-pelatana ny karazana herim-pamoretana izay ny ataovy eo daholo zay fa my fotoana izay hipoahana zay rehetrarehetra izay la violence d'explosion sera telle que tout tremblera à son passage hipoaka ry hipoaka mafy fa angovotra daholo zay andalovana zany rehetrarehetra izany satria ho mafy le fipoahana rehefa ny tsy ara-dalàna ny posenao abotahaka an'io ina moa izy teo anerenao an'le olona zany nitrotra ny farany satria manaiky ihany izy tsy ara-dalàna voalohany manaiky ihany izy tsy ara-dalàna faharoa manaiky ihany izy tsy ara-dalàna fahatelo manaiky ihany izy fanararota-pahefana ataonao maharitra eo fa amin'ny fotoana izay poahany zany tsy voafe angely izay le tiana tenenina amin'le président de la république Andriamatoa Filoha de mbola voafe avant qu'il ne soit trop tard alohan'ny mahatara loatra ny tira raha ty de raiso ny fepetra raiso ny andraikitra fa inona loatrany de tsy afahana misakrifie an'Andriamatoa rivo rakoto vao sy Henri Rabarinjaka ao anatin'le fitantanana raha-panjakana zao débat ataontsika izao de efa tamin'ny jolay 2014 no efa natao fefa tsy nieny le président tamin'izany fotoana izany de mbola tsy eny ihany izy amin'izao fotoana izao de tsy fantatro mety mbola haritra ho haritra ray volana roa volana herintaona tsy fantatro fa le jour où ça va éclater ho sahirana ianao Andriamatoa Filohan'ny République ka tsy alovy soroana teny zao ampitiavana angeny itenenana an'izany tsy alovy vonoana teny zao le hafa io nampiretina mikasika ny airmady io de io fiaraha-mientan'ny syndicat rehetra amin'izao fotoana izao io de gaka ny tena ary mametraka fanontaniana mihitsy ny tena
de teteny amin'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe hatraiza no fetran'izay fanararotana ny fahefam-panjakana eo ampelantanana izay hanaovana n'izany fihetsika tafahoatra izany.